faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watawatagasy ny tenako androany isika de nderesidresaka indray ny vaovao malaza toy ny mazatra moa dia famtinam-baovao no toterina amitsika ny watawatagasy ka noho izany dia ireto tebaka manaraka reto no fintinina amitsika atao anatin'ity video ity. Fiadinan'ny Republika naverina amin'ny andraikiny i Andriamasinoro Annosy Belleville tratra ireo olona roa izay nandrava vazaha mpizahatany any amin'ny fatriny Betsileo indray dia orinasa lazan'ny Betsileo no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiotazana voaloboka tamin'ny taona 2024 ity. Anosy kely namaly ny hetitetan'ireo mpanakanto ny filohany anteny mirandoholona any amin'ny fatriny Andapa fanahinina ny nanapotehana ny Seha-Pierina Lavanilina hoy Anise raha mbola rajona niakatra teny amin'ny paky i mbola rajona ka ireo rehetra ireo no vaovao izay hoentina hofakafakaina amintsika anatin'ity video ity ka samia ary isika rehetra manao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video ntsika ary manasitsika tanandro hatrany abony amin'ny chaîne ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nimsesy eto Watawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa aviatrany tonga de vavany ndawary midondra ny fanaohan-keviny tsy antery mandimby Anise zanako commune ambony vohitry ny Andrakata distrikany Andapa faritra Sava manoloana ny fiamorany tanànany Vindy ny Seha-Pierina Lavanilina ny fotom-piveloman'ny mponina ao an-toerana raha ny nambarana izy moa isan'ny tanora varam-pianarana mikasika ny geografia sy ny fampandrosoana ny maha olona tao amin'ny université Toamasina zanaka tantsaha-mpamboly Lavanilina ny lehilahy no sady mahay tsara io sehatra Vanilina io efa niasa tamin'ny commune sy fokontany maro tao amin'ny faritra Sava ny tenany amin'ny maha ampanome tantsoroka ireo tantsaha mpamokatra saha mijoro amin'ny fahamarinana isika ka hiaraka hientana hampandroso ny tanànantsika hoy izy hatrany raha te hametraka fitantanana marina eto Andapa dia mila saha manova sy saha mijoro manoloana ny zavamisy amin'ny mahazanaka tantsahany tena dia sarotiny amin'ny fahasimbany Seha-Pierina Lavanilina amin'izao fotoana izao na izany mbola azo reno ito zavatra mahazo atsika aty amin'ny faritry ny Sava indrindra eto Andapa hoy izy hatrany manankarena maro lafy isika eto Andapa fa ampahantraina aratsaina isika ka izany no ilana ny firaisankina na fanambarana ny herintsika tokony ho samby hifoha amin'ny toromasony amin'izay ny vahoaka amin'ity indray mandeha ity aza manaiky rebireben'olona milaza avy Andapa nefa tsy mbola hita ny fandrosoana ny hoentiny izy ireo olona opportunista izy ireny ka tsara ho fantatra isika hoy hatrany itsy atery mandimby Anise mitaona ny tanora ifanometanana amin'izay mety fampandrosoana Andapa araka izany ny tenany distrikany Andapa mahavelon-tegna vahoaka tsy sahirana arabelon-tegna no tanjontsika hoy izy ka tanora Andapa tout terrain no ilaina tsy zaho rery akory no manapaka momba izany fa iaraha mandinika amin'ireo loholon'ny Madagasikara rehetra rehefa tonga ny fotoam-pivoriana ara-potoana raha toa ka tafiditra ao anatin'ity volavolan-tendron-dalàna atolotry ny birao maharitra izany io no nambaran'ny filohan'ny teny mirandoholona tamin'ny 12 Janoary raha nihona tamin'ireo mpanakanto afaka mitondra fanazavana bebe kokoa amin'izany fotoana izany hoy izy ianareo mpanakanto sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina niarahaba sy ny rarisoa ny filohan'ny teny mirandoholona noho ny fahatratrarany ny taona vaovao ireo mpanakanto sady nankasitraka azy noho ny nahavitany ny tantana ny firenena nandritra ny nahafiroham-panjakana mpisolo toerana azy araka izany ara dia namaly ny hetitetan'ireo mpanakanto ny filohan'ny teny mirandoholona orinasa lazan'ny Betsileo no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiotazana voaloboka tamin'ity taona 2024 ity tamin'ny 12 Janoary no nanokafana ny taom-piotazana voaloboka 2024 ho an'ny orinasa lazan'ny Betsileo tany amin'ny cave central Soaindrana no nanokafana izany tsara ny vokatra raha mitaha amin'ny vokatra tamin'ny taona lasa hoy ireo mpamboly mampiavaka ny faritra masatsy ambony ny vokatra divay asa anisany mamelona tokatrano maro ao an-toerana io Seha-Pierina io vonona ny hanolotanana sy hampiroborobo izany ny gouverneur amparitra miaraka amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony araka ny tandrifiny andraikiny avy ao amin'ny faritry ny Fianaratsoa Annosy Belleville tratra ireo olona roa izay nandrava ny vazaha mpizahatany voasambotra ny polisy ireo tovolahy roa nandrava teratany vahiny niaraka tamin'ny Sambo Pakebo raha sendra nandalo tao amin'ny Bazar B Hellville tamin'ny 20 Janoary efa nisy vola azon'ireo olon-dratsy fa noho ny ahiahin'ireo mpivarotra tamin'izy ireo dia natao ny velam-pandrika ka tratra ihany ireo tsy matahatody anisany mampiditra vola mivantana amin'ireo vahoaka ny fandalovan'ny mpizahatany tahaka izao nefa misy mpanao ratsy manimba ny lazan'ny Nosy Mangitra 7 ireo mpizahatany nitsidika ny Nosy B niaraka tamin'ny sambo lehibe norvégianina Down mitety firenena maro maneran-tany ka tsy diso njara tamin'izany ny Nosy B fiadianan'ny Republika naverina amin'ny andraikiny i Andriamasinoro disan'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia 17 Janoary no nanendrena indray any Bangomalala Andriamasinoro ho taleny fandindrana sy fampanantenany filoham-pirenena na directeur de la coordination des promesses présidentielles efa nisahana an'io andraikitra io ny tenany nanomboka ny 17 Novambra 2024 fa natsahatra sy nesorina ny alohan'ny fampilezan-kevitra ankehitriny izy dia tavaverina amin'izany toerana izany ary ny farany niakatra teny amin'ny paky i mbola rajona tamin'ny 19 Janoary ka nahazo MD indray nisy havatra nambelany tamin'ireo mpisolo vavazy alohan'ny iakarany teny amin'ny paky mifona raha nisy
zavatra tsy nitovizana hevitra. Efa 5 taona no nandozako ny vady aman-janako sy ny fianakaviako. Efa maty ny 5 taona ny iainako tao am-ponja ary marary aho. Efa ho vita ny 14 janoary ny didy famonjana ahy nefa misy isan-kerinandro hiakarako aty amin'ny fitsarana. Io ny hafatra napetraky ny mbola rajona tamin'ny mpisolo vavany ho an'ny filoha sy ny mpitondra. Izay zay tomboko lasy tomboko vavy amararako an'ity vidéo antsika ity ka manasika rehetra anao commentaire ambany ity vidéo ity mba fanamandravina andreny hevitra ndrerehetrena anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasika tandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba fanare manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amsisy tonga tao tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa. Simio, o meka me mito, sasa miano tin, falovia no zautia, fama heri vitia, vanga, atulu chono, taningesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Isquanote na